Nisy ihany koa ireo olon-tsotra no tonga nanatrika sy liana tea fantatra misimisy kokoa ny mahakasika ny tidi-bolam-panjakana. Ny mikasika ireo hetra alaina amin'ny alika ohatra, na ihany koa mikasika ireo hetra samihafa tokony efaina aminy no ahasarika ireo izay nanatrika ny fifanankalozan-kevitra mikasika ny volavolan-dalàna mikasika ny tedi-bolam-panjakana ity. Ilain'ny vahoaka mafantatra momba ny teti-bolo. Inona ny atao hoe indice budgétaire ouvert, dia teo koa zany nampahafantatra izy hoe misy an'ilay atao hoe anisan'ilay mahatonga resabe ilay hoe entran'alika. Iny zany mbola vao lalàna loi de finance ho lalina fa tsy mbola lany akory ny fa mbola vao atao. Noho izany zany mbola miankina any amin'ny assemblée no anaovana hoe ho lany sotrolany. Fa be dia be ny fanitsina ny teti-bola navoakan'ny zareo teo zany. Misy fanamaivana ho antsika vahoaka ho an'ny orinasy. Azo atao hoe mahafapo satria misy famelabelarana izay zavatra eritreretin'ny vahoaka amin'ny mahavahoaka ankoatran'ny hoe mahafiarahamonim-pirenena moa dia mizatra tokony azonay ampitainany amin'ny vahoaka izay fiarahamonina misy anay. Zany hoe anisan'izany ohatra hoe ilay hetra ho alaina isaky ny olona izay nataonao hoe 5,000 isan-taona tsinjaraina efatra 70 francs isan'andro. Zany hoe farafahakeliny zany hoe 70 francs isan'andro anatin'ny 5,20 sy 300 andro. Io zany hoetra ho ampiasaina anaovana asa ho an'ny vahoaka, fotodrafitra asa, sekoly, lalana. Izay zany no anisana fahafantarandreo hoe namaivana ny hetra alaina amin'ny vahoaka.